Lehilahy iray no tratra ny fokon'olona tao amin'ny fokotany ny Tsararano Ambony. Ny santoka ho andro masom-pokon'olona ka mitaky vola amin'izy ireo raha nambara ny se fokotany. Nahitana karine kely fitakiana vola niaraka tamin'io lehilahy io. Nandritra izay fotoana izay ho hiatrany ny se fokotany. Olona mpisantoka zany ty tratranay androany ty. Milaza izy fa andro masom-pokon'olona Tsararano Ambony ary mitaky vola aman'olona avetsavero. Notaraina daholo ny vahoaka rehetrarehetra amin'ilay vola takiny. Ary tena somary manome teny mahery izy zany rehefa tsy azahoana vola. Zay nanao velam-pandrika dia voasambotra anay androany zany izy teo amin'ny tamin'ny sasany voasambotra anay tao amin'ny Star Times. Tao no nazahoanay azy satria efa napetraka ny velam-pandrika rehetra izay tokony azahoana azy. Noho ny tratrako moa izy dia milaza izy fa tsy zahako indray no naniraka azy fa seho fokotanin'ny Tsararano nosy kely indray no naniraka azy. Nefa ty amin'ny fokotanin'ny Tsararano Ambony izy miasa maka vola aman'olona gagagaga ihany a. Fandrony amin'ity zany zay no andro masom-pokon'olona avy any nosy kely tratranay ty Tsararano Ambony milaza fa hoe manao tour de garde izy aty aminay aty. Ka fandrony ty raha misy anankiray teo aloha tratra ary ao ny cahier zany zay fanaovana an'le asa ratsy. Raha le cahier hitanay ao zany cahier vaovao nisokatra malita aloha zany lazay mififapotika le cahier teo aloha. Tsy voasambo no hiatrany ity se fokotany ity no nahatratrarana olona. Ny santoka ho andro masom-pokon'olona toy izao ny ao amin'ny fokotany misy azy ireo fa efa indroa izao. Mitondra fanairana ho an'ny vahoaka araka izany ny se fokotany ny amin'ny tokony hafantarana ireo andro masom-pokon'olona tena izy ao amin'ny fokotany ny Tsararano Ambony. Natolotra avy hatrany ny mpitandro filaminana moa io lehilahy tratra io anatanterahana fanajiajiana raha ny tatitra azo hatrany.